politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. norakorahan'ny olona teny amin'ny HCC Ambohida androany maraina ny kandida Nirmara Lalatiana Rakotondrazafy tao aorian'ny fivoahany rehefa vita ny fiainoana sy ny fitsarana ny raharaha fifanoloanana amin'ny fifidianana ato amin'ny distrikan'ny Faratsio. Mangataka ny anafoanana ny vaton'ny kandidany Firaisakina Ramilson Menjanahary moa tamina pro-pifidianana misy 7 ity kandidany Irmara ity. Izay dia mety hoe zavatra io zany atao hoe fijerinay aza dia fitina fatany. Fahaly fotsiny hitorare satria naresy izahay. Raha tsy mitombona nely izy. Raha tsy mitombona hoe fantatro ve hoe reo ny andresen'ny candidat mily dia reo no angatanao foanana lefa tsara tsy tombona mihitsy hoe dia nafantatra mialoha ave fa reo no izarako vola. En plus ny tsy zavatra tsy misy zany satria sahirana namana manampy vola anatin'ny volany délégué ary hoe mbola mahampio satria 200 bureau de vote Faratsio 400 personnes zany. Ao anatin'izany rehetra zany mbola ny volany zany ary nahirana ny tady an'izany mainka fa alohan'ny fifidianana zany ao anatin'ny fifidianana ave dia mbola vita izara vola zany tsara tsy mitombony zany zavatra toetra ratsy efa fanaony zany dia ahilika aty amin'ny fa tonga nametraka fitoriana teny amin'ny HCC Ambohida ihany koa ny kandida Mily io maraina io ary nanamafy fa tsy mitombona velively ny resaka nataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy nambanina sy nolazaina fa miligrama CNFF zahay tany amin'ny propagande hoy izy ankehitriny anefa rehefa maresy dia lazaina indray fa nizara vola. Avy nanao député tao anatin'izay ny 2018 2019 nanao be ny tanàna ary zay filatsahako be ny tanàna zay dia lany somatsara nanana tombombato 270 manoloana ny candidat ny IRK tamin'izany fotoana izany. Ary zay indrindra zay pratikana politika zay pratikana fa atao hoe fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka zay mbola tedavina averina amin'izao fotoana izao. Zay dia liaka foana amin'ny fametrahana hoe aiza ny neutralité de l'administration. C'est voilà ça ni la pandémie de l'article 39 alors comme la figure 2018 57 61 à 220. Ao anatin'ny commune Vinanony Atsimo ao anatin'ny commune Vinanony Atsimo misy fokotany 10 ao. Zany hoe ao anatin'ireo zany misy bureau de vote 30 mahery ao. Reo no angata no foanana ny vato am'ireo satria io no azoko le 2000 mahery zany reo vato reo anatin'ny commune io. Maretsy izy any amin'ny commune misy anazy any Ambatofotsy Amboborona manana 900 mihoatra izy amin'ny vato azoko manoloana an'izany. Tsy nangataka mihitsy hoe manino io vato io manino io safidim-bahoaka io. Kina le hoe fanafoanana voka-pifidianana amin'ny ambany. Zay aloha resy lahatra fa tsy tokony foanana io. Tsy tokony foanana satria tsy ara-dalàna io. Tsisy nyheriko nataonay resaka hoe nangala baty zay hoe nanao manipulation na liste électorale satria tsy manana fahefana mikarakara liste. Zay ka mpanam-pahefana izy an'olona afaka hibaiko moa hoe candidat Mily dia afaka hanana fahefana hibaiko zay io moa zany andinika ny fitsarana dia miandritsika ny fivoahany fitsarana. Miandry aloha tsika fitandraram-pitsarana eny aloha dia miandry aloha tsika satria izy fa nitotoetaneva fitsarana avy malalam-pandrenana dia miandry an'izay vokatra zay. Dia samy miandry izay fanapa-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny rehetra hoe anaiky ny fandresen'ny Lamilson ny Menjanahary araka ny voka-pifidianana vonjim-baikana voakin'ny CENI ve sa anafoana vokatra amina pro-pifidianana maromaro ka hivadika ho Lalatiana indray no mandresy avy eo. Ny fidiolona hanambaka sy anjanaka ny malagasy hatramin'izay isika hoy ny filohan'ny fikambanana Asandrato ny fireneko solombavam-bahoaka anao afera sy tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa azy solombavam-bahoaka namafy nitsezan'ny mpitondra perinasa tsy hitondra ny etaetan'ny vahoaka fa ampanan-kery ny foto-kevitry ny mpitondra fanjakana sy ny mpanjanaka no nisy teto hatramin'izay hoy izy. Nampandeferina foana ny an'ny vahoaka maro anisy raha ireo lalàna nandalo teny Tsimbazaza no jerena fa dia ny an'ny mpitondra ambony no nolanina. Na dia ireo no heverina ho mpanohatra aza hatrany hoe ity fikambanana ity dia toa tsanganan'olona fotsiny teny fa tsy navita ny andraikitra nandrasana taminy. Tsy dia mahagaga aloha hoe vokatra vonjy-maika fa raha ny safidy mihitsy ary ao anatin'izao zavatra misy izao ny tokony ho izy nandritra an'izay toedra raha-pirenena teto izay nandritra ny 10 taona tsy dia nisy ny lany malagasy an'izany solombavam-bahoaka izany. Rehefa milatsaka hofidiana izy menakavy solombavam-bahoaka ny anarany fa rehefa lany izy solombavam-panjakana izy menakavy. Izany hoe vahoaka izany tahaka ny hoe ame fahefana olona nindry azy fotsiny.
rehefa misy lalàna mivoaka ao ka hoan'ny vahoaka dia miandro décret d'application fa rehefa avy amin'ny fanjakana dia tonga dia miatra ny didy ary en plus ianao na député hafa araka hitondra hevitra tsy ao anatin'ny ordre de jour mihitsy ny hevitra hoentinao velona ny tsangatanana ianao raha izy 10 miravy ianao ary na vitinina teto amin'ny firenena moa zany député zany akoatra ny fitadiavana tombontsoany tsy mba zaza dia akoatran'izay tsy misy nininona ny oentina teny amin'ny fiarahamonina na ankely azy dia tsy hitako hoe rehefa tonga ao Tsimbazaza izy rehetra dia ny kasketiny samihafa fa ny ondohany mitovy ihany dia tatombotso io maninona raha dia mena azy satria tompom-panjakana izy menakavy dia ohatr'izay dia meo azy ihany daholo izay napetraky miasandratry ny fireneko hoe tsisy lavana azy zany zavatra rehetrarehetra izany 10 taona tsika ny rebirebeny loatra zany mevera zavatra hafa fa tsika tsy manana solombavy zany tsika vahoaka fa solo tena mpanjakana no ampidiritsika eny Tsimbazaza rehefa lany izy fa tsy mbola nisy nanao nininona atsika mandangy amintsika raha no ataony fotoana tokony eritreretan'ny malagasy rehetra zao fa na iza lany eo na iza lany eo na iza tsy lany na iza tsy lany tovy foana io fa rehefa tonga any Tsimbazaza izy dia ny tombontsoa ny dadaviny raha ray ianao ny tsara sitrapo fa baraka ianao fa ianao indray raha lasa piraitsy kombakomba aminy satria rehefa hitan'ny olona fa zay ny feony rehetra dia zao ianao koa anatiny ka zay ny zavatra misy dia zay mba sena diniany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa aza manao adaladala io satria mba efa mba ela ihany zay mba ela zay ary zay ny hitondrana anareo mpanao gazety reny satria misy namanareo betsaka mba nirotsaka tao anatin'ilay izy dia mba fandinikinareo dia mba jereo le fanabeazana an'ilay vahoaka fa manjary ataon'ny olona fotsiny fitaovana namarinana amin'ny faharatsipana vahoaka malagasy. Ankalazaina nanomboka ao Maly 13 Jona 2024 on qu'il soit flira Tolaniaro ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy andro maneran-tany iadina amin'ny fiangazanana sy ny haitany. Ahatra 3 andro ny fanamariana ka misy ny lohahevitra no raisina manao hoe ny tany fananantsika ary antsika andao arovana tsy ho tratry ny haitany. Raha ny atotanisa eto Madagasikara dia tena mampivarahontsana ny fahasimban'ny tany satria 20 isan-jato ny velaran-tany eto Madagasikara no miroso amin'ny tany hay na désertification. Ny faritra 13 amin'ireo 13 no ahitana firosona amin'io tany hay io. Maro ny voka-dratsy ateraky ny haitany isan'izany ny tondra-drano, ny fahasimban'ny tany izay miteraka fahavoazana ho an'ny mponina ka mitarika mosary sy fahantrana hoy ny ministry ny tontolo iainana. Nambara moa fa manana politika sy paikady hisorohana izany ny eo anivon'ny ministera sy ny fitondram-panjakana miara-miasa amin'ny firenena mikambana toy ny fitantanana maharitra ny ala sy ny fanabeazana ny olona hahay ikajy sy ikolo ny tontolo iainana. 5 Jona ny dady napetraky ny firenena mikambana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana raha 17 Jona kosa ny andro maneran-tany iadina amin'ny fiangazanana sy ny haitany fa nisafidy ny ankalaza izany mitambatra mandritry ny 3 andro ny eto Madagasikara. Taratry ny fampitehan'ny tontolo iainana io fitombohan'ny tany moroso ho tany hay io izay midika fa tsy naomby ny fitantanana zary atao fitadiavana famatsim-bola fotsiny ny resaka fiarovana ny tontolo iainana kanefa tsy tena hita izay zavabanina mitoy ny famitehana ripaka ny zavamaniry sy ny biby arovana mamboly azy foana nefa isika izataona.